eto dia isorana manokana ny namana avy any Dilambato Andriamato Ralahita Zampirana Irazan zay monina any amin'ny sistany mampisaraka ny France sy Suisse zay nanao ny fanadihadiana napita ny vaovao atsika tamin'ity ariva ity nandefa ireny interview zay niarahantsika nanaraka teo zay ka dia isorana betsaka ianao napita izay vaovao zay satria dia na kilometatra maro ary vao tonga tany Paris nijery zany lalao zany dia nafoy ny fotoana nandefa izany rehetra izany ho an'ny mpanaraka ny fandarana mahery tamin'ity ariva ity fa dia itoany ny fiarah-miasa ho amin'ny manaraka indray. Verina eto Madagasikara isika iresaka ny TSB Ligue des Champions ny farana androany ihany koa ny fiadinan'ny tompon-daka Madagasikara ary voaositra ho tompon-daka ny ekipa ny Knapsa Sport avy any Tasy rehefa nandesiny Elgeco tamin'isa arainy ohatra tamin'ity dingana faharoa ity larana fahatelo kosa ny Kosva. Ny ekipa ny Knapsa Sport Tasy indray no voaositra tompon-daka ny Madagasikara taranja baolina kitra taona 17 zany dia fantatra ataoriny andro fahatelo faran'ny poule des as nyity TSB Ligue des Champions ity natao taty Fianaratsoa io tolakandro io tsy totosatra amin'ny farany moa ity lalao ity satria teo amin'ny minitra fahaefatra amin'ny telopolo dia nilaza ny mpianto-katokazony Elgeco Plus fa tsy ampy ny fahitana ho azy tao anatin'ity lalao ity ny tenany efa mipitsara fa nanome 10 minitra ahafahan'ny ekipa ny Elgeco Plus manapa-kevitra satria efa lany ireo mpilalao fiandry ho an'ity ekipa ity. Taoriny zay 10 minitra zay dia tapaka ny hevitry mitsara fa ameny fandresena ho an'ny ekipa ny Knapsa Sport zay efa nitarika hanisa harainy ohatra. Marato maso niaro vita rehefa mbola mahita daholo rehetra ny remplaçant zareo efa lany banda voay zan'olo zany nefa efa lany remplaçant dia zareo mangataka refilme zany zay fa napakevitra niaro vitra hoe refilme lava ianareo ohatra ka milalao foana amena 10 minitra tapaka ny fotoana 10 minitra fa efa ny vitra manavaka baolina tokana tafiditry ny jiva teo amin'ny minitra fahaefatra amin'ny telopolo ny fidirana voalohany tamin'ny alalan'ny penalty. Tamin'ny ankapobeny dia naherisetra ny lalao satria ekipa roa mifampiandry loatra ny Knapsa Sport sy ny Elgeco Plus vao teo ampandraisan-tanan'ireo manam-pahefana ary dia efa nisy ny fifampikasihan-tanana teo amin'ireto ekipa roa ireto. Ny ekipa ny Knapsa Sport moa izay nilaza fa ny ekipa ny Elgeco Plus no mitondra herisetra tao anatin'ity lalao ity. Tetsakilan'izay kosa ny Elgeco Plus dia nilaza fa iangarana hatrany ireto ekipa ny Knapsa Sport ireto ka niteraka izao korotana izao. Misy ihany koa ny savorivory teo amin'ny mpitatana ny ireto ekipa rotota reto teny amin'ny éloge officiel. Nanoloana izany dia nisy ny fanapa-kevitra noraisin'ny mpikarakara ity fifanana ity dia ny Fédération Malagasy ny taranja baolina kitra sy ny ligue ny matsiatra ambony. Ny aloha io lalao niendrika famaranana taty amin'ny kianjana Pasambazaha Fianaratsoa dia resy ny ekipa ny Kosva tamin'isa roa ohatra ny ekipa ny Asam avy any loatra mangoro baolina roa zay tafidy Julien avokoa teo amin'ny minitra 5:10 sy minitra 7. Ny ekipa ny Kosva nalamanga arak'izany no nitana ny larana fahatelo tao anatin'ity fiadinan'ny tompon-daka Madagasikara taranja baolina kitra ity. Ny valina teo indray arak'izany iny fifaninana na TSB Ligue des Champions iny
resaka ny fifananana amin'ny fidinany amboarana ny telma coupe de Madagascar indray noentin'ny fédération malagasy ny ity taranja baolina kitra ity anohizana ny fandaharam-potoanany ny fahenina amby roapolo ny volana novambra ho avy zao tsy mikanja be ny Mahamasina raha tsy misy ny fiovana amin'ny ora farany. Jacquino Rakotomanana sy Laza Morgane avy aty Fianaratsoa manome ho an'ny MATV any Antananarivo.